Faly tafaraka amintsika tsarairay avy indray a mpanaraka ny MCTV na eto amin'ny tambazotra tserasera izany a na amin'ny site internet mpanomponao Aintsoa Razafimandrato a faly tafaraka amintsika ny anjarako moa dia miresaka momba ny finoana fa mialohan'ny iresantsika momba ny finoana dia te hisaotra manokana mpikarakara rehetrarehetra sy ny nanangana ny MCTV satria tambazotra kanal anankiray ihany koa fantsona anankiray mba ahafahantsika mifampahery mifanangana mifanampy amin'ny fomba ara-panahy ity fiarahantsika ity. Iresaka manokana androany momba ny hoe ny finoana. Hébreu 1:10 Hébreu 1:10 ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana zavatra tsy hita. Amin'ny teny anglisy izy dia misy teboka anankiray izay hoy izy hoe faith is the substance. Faith is the substance. Zany hoe miresaka manokana izy hoe zavatra ny finoana. Ny finoana zany voalohany aloha dia tsy anarana fiangonana efa resahantsika teto tsy atoko mpivavahana tsy fomba fivavahana fa le zavatra ambaran'ny Baiboly dia hoe faith is the substance, zany hoe substance, zavatra mivaingana tsy hita maso fa manino miteny hoe zavatra azo tsapahitanana. Zao zavatra lazainy ao anatin'ny Baiboly hoe izy Jesosy Matsy Petera hoe izy dia mikororokanao mba hahalevina ny finoanao. Zavatra tahaka ny ahoana moa ny levina, ny sika zao rehefa atao anaty rano dia levina. Laza ndray Jesosy amin'ny apôstôly any amin'ny Luka 7:20 any hoe ampitombo ny finoanay, ampitombo ny finoanay. Ino moa zavatra afaka mitombo? Ny zavatra afaka mitombo dia zavatra kely mitombo lehibe, zany hoe ny zavatra ihany no afaka miaina sy mielevina na afaka mitombo. Zany hoe ny finoana zany dia zava-panahy, zavatra tsy hita maso, ara-panahy, fanomen'Andriamanitra tsika sy ianao, tsika tsiraray avy mba hanao inona? Mba hifandraisantsika aminy. Za amin'ity faharoa ty ianao dia te hanindry manokana hoe ny harena tsara indrindra nomen'Andriamanitra antsika. Marina fa betsaka amintsika no mila fitahiana, betsaka amintsika mila fanambinana, betsaka amintsika no mila fanasitranana. Ao koa ireo mandalo ady maro samihafa, mila fandresena ianao, mila intervention divine na hoe Andriamanitra miditra antsehatra mivantana eo amin'ny fiainanao. Tongava aminao ane zany araka ny finoanao ihany. Fa zay teny zay hoe tongava aminao araka ny finoanao dia zao zany ny fahamarinana hoe ny kanal ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia finoana ihany. Ny harena lehibe indrindra ananantsika dia finoana. Ny zavatra voalohany men'Andriamanitra antsika dia finoana. Raha misy zavatra ananantsika tsara indrindra zany dia mila tsindriana zao tepiko zao hoe mila kolokoloina, mila kolokoloina, mila kolokoloina. Raha vao tsy kolokoloina ny finoana dia miaina mialevina. Raha vao tsy kolokoloina ny finoana dia tsy vanina, tsy velona. Raha vao tsy kolokoloina ny finoana dia tsy mitombo. Tiako be ilay tenenin'ny apôstôly tamin'i Jesosy Kristy hoe ampitomboy ny finoanay. Raha ohatra ka ny finoana no ifandraisako amin'Andriamanitra, raha ny finoana dia zavatra ara-panahy dia le izy afaka ampitomboana. Amin'ny teboka manaraka tsika dia iresaka hoe ahoana fampitomboana finoana. Misy teboka vitsivitsy mba hazaraiko aminao hoe ity fampitomboana finoana, ity fampitomboana finoana, ity fampitomboana finoana. Fa ity ilaza amintsika tsiraray avy androany hoe ny harena sarobidy ananantsika tsiraray avy dia ny finoantsika tsiraray avy. Zavatra io izay mila arovana, zavatra io izay tena tsy tiany devoly, tena tsy tiany fahavalo. Io ny antony hoe ampandalovany devoly antsika problema be lehibe. Tsy problema amin'ny devoly ianao mpanan-karena, tsy problema amin'ny devoly ianao salama tsara, tsy problema amin'ny devoly ianao mandeha tsara ny asanao na manana diplôma ianao, tsy problema amin'ny devoly zany. Fa ny problema amin'ny devoly dia ianao manam-pinoana. Fantany hoe men'Andriamanitra finoana ianao, fantany hoe ao aminao ao amintsika tsiraray avy
misy zavatra manokana izay sarobidy ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, ahafahantsika mifandray amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy inona izany fa ny finoana. Izay mahatonga ny androany dia ilaza aminao hoe arovo ny finoanao, atao izay mampatanjaka ny finoanao, mamonjay fotoam-bavaka mifandray amin'ny olona mampitombo finoana. Iasako manaraka hoe ahoana fampitombona finoana fa manomboka androany arovo ny finoanao, tazomo ny finoanao. Ninona zavatra mandalo amin'ny fiainanao dia teneny hoe ity zany dia ampiasain'ny fahavalo mba hahalevina ny finoako dia hivavaka ho anao manokana androany. Mino fa matoina manaraka an'ity fandarana ity dia misy finoana ao anatinao ao, fa ny fiaktivena finoana voalohany indrindra dia fanolorana ny tena ho an'i Jesosy, fandraisana an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy. Ny tena finoana mbola tsy le voninahitra Andriamanitra aty ambadika aty ny vokatra, fa ny tena finoana ny vokatra voalohany dia famonjena. Rehefa mino inona ianao, mino an'i Jesosy Kristy tompo, mino izay vitany teo amin'ny hazo fijaliana, mino ny rany ary mino fa mato anao izy ary nitsangana tamin'ny mato anao. Dia eo tsika hivavaka ankehitriny. Jesosy mivavaka manokana ho an'ireto tsirairay avy-panaraka rehetra. Ny tena finoana tokoa dia finoana anao. Mino fa mato anay ianao, mino fa nandatsaka ny ranao ianao anadiovana anay ary ny ranao dia manadio anay tsirairay avy. Mino ihany koa fa nitsangana tamin'ny mato anay ianao, mino fa ianao dia niakatra ao any an-danitra, misy ny fiainana mandrakizay ary izay tsirairay avy dia ho velona mandrakizay noho ny fisianao Jesosy, noho ny vitanao. Ho tahina ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpanomponao pasteur Aintsoa Razafimandrato niaraka taminao androany, kolokoloa ny finoanao, tazomo ny finoanao. Amin'ny manaraka iresaka tsika hoe ahoana mampitombo finoana. Tahiny tompoko veloma tompoko.